Ny lohahevitrsika amin'ity herinandro dia ny fivarotantena. Inona no antony mahatonga ny fivarotantena? Amiko mahatonga ny fivarotantena io koa misy akamoana dia tsy fahitana asa dia tambatambatra ao daholo, fa ny tena fahalalako azy aloha akamoana, kamo hiasa sy ny ohatr'izany dia aleo mivarotena. Amiko ny mahatonga ny olona hivarotena angambany akamoana aloha voalohany indrindra satria kamo hitady asa izy, dia nefa ny amin'ny lafiny anankiray koa tsy ampy asa eto amintsika eto Madagasikara fa vitsivitsy ihany, dia izay mahatonga ny olona hivarotena. Ny mahatonga ny olona hivarotena araka ny raha ny eritreritro dia tsy fananam-bola, moa eo koa ilay zavatra ilaina isan'andro, ohatra hoe misy nahazo telefônina ihany dia za tsy nahazo, donc ahoana fomba ahitako vola amin'ny fomba moramora. Voalohany indrindra ny fiainana miakatra foana, miakatra ny fiainana, misondrotra ny vidiny entana, ny tena nefa mila misakafo foana maraina, atoandro, hariva, dia nefa ny orinasa amin'izao lasa mitaky expérience ambonimbony kokoa vao mampiditra n'ilay ankizy eo na diplôme ambony kokoa. Miakatra foana io diplôme io. Raha taloha zao baka ny diplôme hoe matao hoe intéressant, miakatra izy lasa licence, doctorat sisy, dia eo nefa tsy ny olona rehetra manana an'izay, nefa n'ireo olona tsy manana an'izay ireo te hisakafo ireo ary tsy maintsy misakafo ireo maraina, atoandro, hariva, dia mila vola miditra any am-paosy ireo na hisoloana akanjo pisopitsony kely lokomena sy ny sisa, telefônina, ordinateur, ny hofa-trano, ny jiro sy ny rano, izany zavatra rehetrarehetra izany mila vola. Nefany ny olana araka ilay nyteneniko teo lasa vitsy ny asa amin'izao fotoana izao, dia lasa eo lasa miteraka fasahiana ao anatin'ilay tovovavy izay zavatra izay, ary inona tonga anazy lasa sasady hoe bon, rehefa tsisy ihany ny azo atenaina dia andao anitatra, dia lasa manitatra zavatra ohatran'izay ilay izy. Izay ny antony mahatonga an'ilay fivarotantena. Asa ratsy ve ny fivarotantena? Manome tsiny azy ireo ve ianao? Tsy hitako izay ambara amin'ilay izy. Ilay izy aloha azo lazaina hoe asa ratsy ihany. Ianao koa nefa tsy afaka te hanome tsiny azy satria indraindray ilay izy tsy fidy no an'ilay olona ny mahatonga azy hivarotena sy ny ohatr'izay. Ny fivarotantena aloha amin'ny lafiny anankiray ratsy satria tempon'Andriamanitra tsika dia tokony hajaintsika izany, dia nefa ny amin'ny lafiny anankiray indray tsy meko tsiny zareo satria eo amin'ilay tsy fananana asa, tsy fahampian'ny vola sy ny ohatran'izany dia lasa mirona kokoa any amin'iny zareo satria mety hoe iny angano azo vola vetivety ahafahana mivelona. Amiko aloha asa ratsy ny fivarotantena, dia hoe omeko tsiny very zareo tsy omeko tsiny loatra zareo, ny sasany mantsy misy amin'ireny ankizy kely ireny tsy mieritreritra ny hanao an'izany fa na izy atosiky ny fiarahamonina na izy atosiky ny tsy fananam-bola. Ampy ve ny lalàna iarovana ny fivarotantena ny ankizy sy ny fizahan-tany mamoha fady? Tsy ampy, satria raha ampy tokony tsy hisy ny mpivarotena sy ny ohatr'izay. Izay angamba azoko ilazana azy. Matoa mbola misy ny ankizy mivarotena sy ny ohatran'izany, indrindra fa zaza tsy ampy taona dia mbola tsy ampy izany ny lalàna, mbola tsy mahafehy koa izany ny fanjakana raha izay no hijerevana anazy. Eo amin'ny fizahan-tany mamoha fady koa torak'izay, tokony araha-maso akaiky sy jerena akaiky mihitsy izany ireny ankizy ireny sy ny zavatra rehetrarehetra. Ampy ny lalàna fizahan-tany mamoha fady sy ny zaza tsy ampy taona, satria mila tokony atao strict kokoa indrindra ho an'ilay ray aman-dreny mitaiza sy ho an'ny zanaka koa moa izany ho an'ilay ankizy tanora, raha toe-tsaina tokony mba fehezina ohatra ny namezany tolo talohan'ny toe-tsaina ankizy.